Araka ny fanatsidika tamintsika teo dia tsy ankasitran'ny parlementaire avy amin'ny antoko TGV ny fanapahan-kevitra amin'iraisin'ny CES vaovao. Izy ireo moa dia nanambara fa hena ny tapahavitrian'ny mpifidy amin'ny fifidianana filoham-pirenena tao aorianan'izay fanapahan-kevitra niraisin'ny CES izay. Nanameloka ny fanilahana ireo kandida latsaka ho vidiana filoham-pirenena ireo parlementaire TGV sy ireo parlementaire pombany Filoha Rajoelina. Nikarakara falandresaka amin'ny mpanao gazety izy ireo io tolakandro io anehoany tsy fankasitrahany ny zava-misy ankehitriny. Eo anatrehany toe-javatra ankehitriny izay hita fa misy ny fanilihana ireo mpilatsaka ho vidiana dia nihetsika fa ny fitiavan-tany razana ka mitaky ny fifidianana malalaka eto Madagasikara dia manameloka tanteraka ny tsy fanajana ny fahafahan'ny olom-pirenena mizaka ny zo feno sy tanteraka hilatsaka ho vidiana noho ny fitiavan-tenan'olombitsy izay tsy mahalala fa tsy nitombotsoany ka miraitsy kombakomba amin'ireo vondrona iraisam-pirenena na communauté internationale. Tsy rariny koa raha sakanana ny vahoaka hisafidy zay olo tiany ka terena hifidy izay olona fa tsy mendrika ho fidiana, olona zay fa nandalo raha pitsarana maro, olona fa nigana tegna sy afahy milany, olona voatery nandeha tany andafy nanao sesitany ny tenany noho ny fanodibodina volam-panjakana, olona mbola manana raha fitsarana amin'izao fotoana izao. Ka noho ireo rehetra reo izahay dia manohitra sady mandatanteraka an'izao hetsika izay mifanohitra tanteraka amin'ny fiaraha-mitantana sy ny inclusivité sy ny consensualité. Ka dia milaza zahay zany fa tsy rariny ary sady tsy mifanaraka amin'ny soatoavina malagasy, tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona ny arahana nanao sonia ary indrindrandrindra mifanipaka amin'ny hoe fitoniana sy ny fampihavanana izay ilaina amin'ny voahana amin'ny krizy eto. Laza moa reto parlementaire pombany antoko TGV sy ny Filoha Rajoelina reto fa tsy tomponantoka amin'izay zavatra mety hitranga isan'ny hinoresahany ny mikasika ny fifidianana sy ny fiterahan'ny krizy vaovao. Nilazay reto parlementaire reto nandritra ny fotoana ihany koa fa manana ny lanjany ireo kandida voailika eo amin'ny sehatry ny politika ary ny fitopolo isan-jaton'ny vahoaka malagasy dia tsy fidy velively olona tsy azo atokisany.